Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny watagasy ny tenako. Androany isika dia ndeha indray ny mahakasika ny tanora sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Indrindra koa arositsika tao anatin'ity fandarantsika ity ny mahakasika ny savorovory izay nisy teo amin'ny mpanakanto Adasionsa izay niteraka resabe moa izany tao anaty réseaux sociaux tamin'iny andro maliny mandraka tiny androany. Fa mialohan'izay dia azadindro ny manao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba ahafahantsika mandravona andreny hevitra rehetra reny manaovantsika vidéo manaraka eo. Azadindro torak izany ihany koa ny milaiky ny vidéontsika ary azadindro hatrany moa ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy tao watagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Araky ny fanatsipika taream-piandohana moa resadresaka androany dia mahakasika ny tanora ary indrindra ny mahakasika ny olana izay misy eo amin'ny mpanakanto Adasionsa amin'izao fotoana izao. Izany hoe Yongsa moa izany tena misy an'izany problème zany araka ny hitantsika tao anaty page Facebook ireny. Fa mialohan'izay dia tsara ihany mahafantatra an'ireto poe manaraka ireto. Ny watagasy dia tsy manao politika ary tsy miandany amin'ny atoko politika na iza fa ny ataony watagasy dia manao tatitra ny zava-misy izay hita ao anaty page Facebook indrindra fa ireny zavatra misy ao anatin'ireny page official ireny ka ireny no avadika ho lasa vidéo izay ho ampitaina amintsika mpanaraka tsy tapaka ny watagasy eto isanandro zao. Ka noho izany ara dia tsy zavatra foroniko ireny fa maka référence amin'ny zavatra tena misy za vao manao an'ireny vidéo ireny. Tanora, iresaka tanora ihany moa isika dia ny zavatra tonga ao an-tsaintsika voalohany dia ny hoe tanora amin'izao fotoana izao dia misetrasetra ary ny tanora amin'izao fotoana izao dia tia rendrarendra sy tia manandrakandrana fiainana isan-karazany. Ao anatin'izay rendrarendra sy fitiavana manandrakandrana fiainana isan-karazany zay hatrany moa dia tsapa sy hita amin'izao fa mirongatra dia mirongatra tokoa ny eo amin'ny lafiny fihinanana rongony izay isan-karazany ataon'ireo tanora. Ary izany indrindra no mahatonga ny tanora amin'izao maro no lasa simba amin'izany fihinanana rongony isan-karazany zany ary tsy vitsy amin'ireny tanora ireny no mivarilavo ka lasa miteraka olana be eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Lasa miteraka olana be eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena ho iaho satria nahoana raha mandinika isika rehetra dia ny tanora no fitaratry ny hoavy ary ny tanora no iandraindray ny firenena iray manontolo amin'ny fampandrosoana sy ny mety hahatsara ny taranaka mampara amin'izany firenena izany satria raha ohatra isika eto Madagasikara zao ny resahana dia ny ankamarony voaka malagasy dia tanora avokoa isika ka raha isika tanora ary ny varilavo dia inona tsony ny ho azo antenaina amin'ny ty firenena sy ny taranaka mampara. Ka noho izany izao fotoana ifoazantsika tanora, izao fotoana hitsanganantsika tanora mba hanomanantsika ny hoavy sy ny ireo zandry vafara fa aza manaiky ho resiny izany hoe fakampanahy sy izay andrakandrana amin'ny fiainana izay tsy ahitana vokatsoa akory fa mety hanimbanao ireny andrakandrana izay ataonao diso tafahoatra ireny fa meteza hatrany ho modely ka hoy aho hoe manaraha hatrany izay lalana tokony ho izy fa aza manaiky ho resiny fakampanahy sy hoentihoentin'ireo namana amin'izay lalana tsy tokony ho izy sy hanimbany ho avinao. Ary fantaro tsara ihany koa ny olona izay hatao namana fa satria ireny namana ireny misy indraindray manimba ary misy kosa namana mba tsara ihany ka arakaraky ny influence n'ireo namanao no mahatonga anao hanana tendance ho tsara na ho ratsy. Raha izay ara ny mahakasika ny tanora amin'ny ankapobeny dia ndao amin'izay ara ho resantsika ny tranga izay nisy tamin'ny Omaly tsy inona moa izany fa mahakasika ny mpanakanto Yongsa izay ao anatin'ny tarika Adasionsa moa ity izavany tranga tamin'ny Omaly ity teny Ambohipo ankaiky ny BNI 3e ny trangan'ity zavatra ity ka ho resadresahana amintsika eto araka izay fanazavan'ireo olona ankaiky azy sy ny fianakaviany ny zavatra tena misy marina teny Ambohipo izay tamin'ny Omaly. Ny raha nyrehetra nahita moa andro vitsivitsy lasa izay dia nanao fanambarana mavaivay mihitsy Yongsa ary narahana opa somary maromaro moa izany opa izay nataony izany izany hoe opa variraraka araka n'ireo voalazan'ireo pejy sasasany fa taorian'izay anefa ny nisy andian'olona izay nolazainy Yongsa fa andeha hisambotra azy tamin'ny vidéo en direct izay nataony tamin'ny Omaly ka noho izany dia nandeha niresaka fa nosamborin'ny mpitandro filaminana Yongsa izay efa navoaka n'ireo gazety ny radio maromaro toy ny ry Abohankiaka moa izany resaka izany tamin'ny Omaly hoe nosamborin'ny mpitandro filaminana Yongsa taorian'ilay vidéo izay narahana opa izay nataony. Kinanjo nefa ny minitra vitsy tatao farany izany dia nanao fanambarana i Wada izay mpiara-mihira aminazy moa ity Wada ity ao anaty tarika Adasionsa ihany nilaza moa ny lehilahy fa misy olana ao anatin'ny olana familial hoy izy ny olana izay tena misy amin'ny Yongsa fa tsy misy idirany resaka politika ary miangavy izay fianakaviana fa aza hitarina resaka hafa izay resaka izay fa aleo aloha izay fianakaviana no handamina izay azo alamina amin'ity raha ity. Hosetrin'izay hatrany dia nanao fanambarana ihany koa moa ny anabavin'ny Yongsa tamin'ny Omaly rivo izay nanazava mbangovangony ny olana izay misy teo amin'ny Yongsa moa izany izay tsy nambarany mazava moa ity olana ity fa nifantatra fotsiny dia noentina teny amin'ny hopitaly Yongsa ary ny omaraina io ihany dia nisy indray ny filazana fa nikasa handosy
nanositra avy tao amin'ny hôpitaly Rayongsa satria efa tsy tompony tena nintsony ka noenjehin'ireo mpitsabo ao amin'ny hôpitaly tena akaiky ny kianjan'ny Bariamo ny lehilahy tamin'ny androany maraina izao. Nandritran'izany dia maro ireo nilaza fa tena tsy tompony tena nitsony Rayongsa satria hita amin'ny baribary ho izy ireo fa tsy aneta normal mihitsy izy raha ny fijerin'izy ireo tena akaiky ny kianjan'ny Barea izay. Ka eto ampiandrasana izay tena zava-misy marina isika mpanaraka ny tarika Audacionsa amin'izao fotoana izao ka samia ara mitondra mbavaka an'izay mpanakantontsika Yongsa izay mba ho sitrana soamantsara ary mba ho afaka amin'izay olana izay mianjady eo amin'izay amin'izao ankatoko ny fotoantsarotra izay andalovany izao. Ka izay sy zay raha tomboko lasy tomboko vavy ny manaraka an'ity videontsika ty androany ka manasanareo hatrany hanao commentaire ambanin'ity videontsika ity mba hafahana mandravona ny rehetrarehetrena rovantsika video manaraka eo. Manasanareo ihany koa ilekeny videontsika ary manasanareo antanandro hatrany abonné amin'ny chaîne-tsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misesy tomboata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa. Tsy mio omeka me mito sasa miano tsiny falovy aminao zao fa mahery fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao
azamiagnatsy azamiagnatsy